Navaozy ny États-Unis ho amin'ny 5 taona manaraka ny toana omeny ny Madagasikara amin'ny fiarovana ny fahasamihafana rajavaboary tetika asa telo lehibe mifototra amin'ny fanatsarana ny velotenan'ireo mponina manodidin'ireo faritra arovana eo ihany koa ny fitantanana ny sy voalanjalanja n'ireo arena an-dranomasina ary indrindra ny fanamafisana ireo rafitra tsy miankina miady amin'ny kolikoly amin'ny sehatry ny tontolo iainana no isan'ny iasan'izy ireo amin'ny alalan'ny tahiry avy amin'ny vahoaka Amerikana nampitomboana avy roa eny moa raha ny teti-bolana tokany Amerikana anatanteran'ireo tetikasa ireo raha oharina tamin'ireo tetikasa tany aloha. $200 tapitrisa no fitambarany toana rabola omeny États-Unis any Madagasikara indray anamafisan'ireo tetikasa telo lehibe ikajiana ny tontolo iainana iarovan'ireo arena rajavaboary sy anohanan'ireo mponina voakasika mivantana amin'izany. Avy roa eny raha oharina amin'ny famatsim-bola teo aloha ity nomen'ny Amerikana ity miandry vokatra mivaingana avy amin'ireo tetikasa ireo izy ireo hoy ny Masivony Androany. These three projects are the next stage in our cooperation with Madagascar. Ity tetikasa anankitelo vaovao ity dia dingana anankiray ahafahana manampy an'i Madagasikara sy manome tantsoroka Madagasikara iarovana ireo faritra arovana rehetra satria manjavona amin'ny fomba aingana ireo ala eto Madagasikara. Araka ny fantatsika dia misy ny fanagejana ireo sokatra sy varika any Thaïlande izay nangalarina teto Madagasikara ary manaprofo izany fa ilaina farak'izay maika ireto tetikasa fiarovana ny tontolo iainana ireto. Ity olana izay mitranga ty ihany koa dia tombotsoa ahafahan'i Madagasikara miara-miasa amin'ireo manam-pahefana thaïlandais zany hoe ny manam-pahefana malagasy miara-miasa akaiky amin'ny manam-pahefana thaïlandais. Malagasy authorities to work with the Thai authorities. Ho an'ny 5 taona manaraka dia isahana ny fijerena manokana ny velotenan'ireo mponina mipetraka manodidina ny faritra rovana ny tetikasa USAID Arena. Ankoatra izay ihany koa ny USAID Mizana dia natao hanamafisana ireo rafitra tsy miankina miady amin'ny kolikoly ara-tontolo iainana sy manao adisisika amin'ny fitantanana maharitra izany. Teboka fahatelo ny tetikasa USAID Riake ifantoka amin'ny fitantanana voalanjalanja ny ranomasina sy ny morontsiraka. Misy 13 millions de dollars ao anatin'ny 5 taona. Ahafahana zany mazava ho azy manatsara hatrany ny fiainan'ireo mpanjono amin'ny alalan'ny fambolena lomotra, amin'ny alalan'ireo asa rehetrarehetra manodidina an'izany fanjonoana zany. Mbola vao herinandro lasa zay nakany Andavadoka ny tenako tany Morombe. Fampiresaka tamin'ireo mponina any Morombe miandry an'io tetikasa Riake ry zareo amin'izao fotoana zao. Ohatran'izany ihany koa ny any amin'ireo faritra hafa toy ny any Mamabe, toy ny any amin'ny Baie d'Antongile, Batane, ohatran'izany ihany koa ny any Menabe. Misy asivy ireo faritra anatanterahana ireo tetikasa telon'ny USAID ireo anatin'izao fanavaozana fiara-miasa izao. Isany atao vaindohan-drarao anatin'izany ohatra ny faritra Menabe, ny ao Atsimo Andrefana, Androy, Diana, Sava, Analanjorofo, Atsimo Atsinanana sy Vadivavy ary ny ao Fitovinany.